faly miaraka aminao indray aho anatin'izao fotoana fitondranam-bavaka izao izay hanonantsika manokana antom-bavaka amin'ity fotoana ity. Koa manasanao ary iombona amin'izany vavaka izany. Raha ny tsara indrindra izay ny an-danitro mbola tsy mitsahatra misaotra anao zahay ny amin'ny tompom-pahavelomana, tombom-potoana ihany koa ahafahanay mitondram-bavaka ireo namanay mandritra izao fotoana izao. Tsy mitsahatra ihany koa zay mangataka fahazahonantoka, famelan-keloka noho ny rasonao Jesosy Kristy ka ahafahanay manantena valim-bavaka sahaza araky ny sitraponao. Ankehitriny dia misy antom-bavaka manokana dia ny fiainana an-tanan-dehibe zany. Ray malalo ny toe-java-misy eo amin'ny tanan-dehibe dia ilana tokoa ny fanatrehanao. Misy ireo izay miala avy any amin'ny tontolo ambanivohitra noho ny antony maro samihafa eo amin'ny fiainana andavanandro dia mamonjy izany tanan-dehibe izany. Tompo malalo, mangataka ny fidiranao an-tsehatra ny amin'izany izahay. Ary eo ihany koa toe-java-misy ny rotoroto ao anatin'izany fiainana an-tanan-dehibe izany. Mety misy antony manokana ilana izany. Kanefa Tompo, mba tsy hiteraka stress tsy voafehy any amin'ny fiainany lafim-piainany tsirairay avy anie zany, fa kosa hiteraka fahafahana manatratra ny tanjona, hiteraka ihany koa fiadanan-tsaina sy fiadanan-po eo am-panatanterahana ny adidiny tsirairay avy. Tompo malalo, any amin'izany fiainana tanan-dehibe zany koa vokatry ny mety fisehon-zavatra maro samihafa dia mety hisy ny tampoka loza, tampoka ireny karazana accident maro isan-karazana, mba hisy ny fiarovanao anie. Satria amin'ny maha-olombelona voafetra Tompo dia miaina ao anatin'ny fiainana tsy voafehy ihany koa ny tsirairay avy. Koa mila ny fidiranao an-tsehatra ny amin'izany. Vavaka manokana izay ho an'ny namanay izay manana faniriana sy fikasana tsara hanohy fianarana any ivelany. Misy fiaikanana eo amin'ny fikarakarana ny antony tantaratasy rehetra ny amin'izany. Ny fahafahamanao rehetra ahafahana manatanteraka izany dia angatahana Tompo, satria ny fikasana tsara dia avy aminao. Mba hidiranao an-tsehatra ihany koa ny lafiny rehetra ahafahana zany mpanomponao zany mahatanteraka ny fikarakarana ilaina fanomanana. Ka ara-potoana dia mba ho tanterahanao zany fikasana izany ahafahany manohy ny fianarana any ivelany. Ny fanirinay Tompo, raha manonona ireo atom-bavaka ireo izahay, dia ho voaraina tokoa zany ary amam-pian'ny vavakanao dia hamaly zany noho ny fahasoavanao. Fatonona izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.